Ivavaky sika tompoko. Ivavaka sika tompoko. Mideranao zahay, iray be fahasoavanao nohony amy Jesosy zanakao, zay mamelona anay. Manazava anay izy, mandrava ny aizina, mampiposaka ny andro vaovao. Ny andro vaovao dia ny fahatongavany, ny andro vaovao dia ny famonjeny, ny andro vaovao dia ny fanangonany olona hanatona azy mba handray aina, handray fahaveloma. Saotranao zahay rirainay io, fa nohony amy Jesosy dia tafangonay tokoa zahay, da io zay rehetra tafangonay eto amin'ny anaranao. Maro koa ny sy avy eto fantatrao tompo, dia mangataka anao zahay mba sy ho diso anjara aminao izy rehetra, fa ianao dia Andriamanitra tiany olona rehetra ho vonjena mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Misaotranao zahay fa efa ndrenesina ny teninao talohan'izao teo mivaky teny masina, ary mbola ho renesina ihany koa, ka dia mitenena tompo mamindra fo, mamela heloka, manadiova mizara fiadanana aminay, amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Androany araka ny efa voalaza teo no alahady voalohany manaraka ny epifania, koa ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika dia raha sika mahita zany ao amin'ny filazansara. Filazansara araka ny Lioka toko faharoa, andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby dimapolo. Lioka toko faharoa, andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby dimapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany, kanody izy Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerusalema ihany, nefa sy fantatry ny ray aman-dreny. Ary satria nataony fa niaraka niara-dia taminy izy, dia nandeha lalana ny ray andro vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olo-pantany. Ary noho sy nahita azy izy dia niverina ho any amin'ny Jerusalema nitady azy. Ary rehefa afaka hateloany dia hitany teo akanjany tempolo izy, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra, ka nihaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: anaka, nahoana no nanao toy izao taminay ianao? He, zato alahelo ndrainao sy zaho nitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana no mitady ahy ianareo? Sy fantatrareo va fa sy maintsy mitoetra eto an-tranony raiko aho? Nefa sy azon'ireo ny teny zay nolazainy taminy. Ary
niara-nidina taminy nakany Nazareta izy ka nanoa azy ary ny reniny nitahiry zany teny rehetra izany tao ampony ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ry Ray masonao, mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ao anatin'ny antsoina hoe alahady sotra isika amin'izao fotoana zao. Zany hoe ifalasany atokony Noely, mbola andrasana atokony Pasaka. Anelanelany eo zany misy asika antsoina hoe alahady sotra ny anarany. Ny loko ampiasaina dia mazava ya raha mahita eto. Ny loko maitso no loko ampiasaisika amin'ny liturgia-piangonana amin'izao. Mety maharitraritra ihany ty alahady sotra ty satria manomboka androany alahady voalohany manaraka ny Epifania ka hatramin'ny alahady fahafito alohan'ny Pasaka izany. Ny maitso ary dia lokon'ny zava-maniry zany. Ary raha izany dia lokon'ny fitomboana. Zany fitomboana zany koa no resaka manokana amin'ity teny anjarasika ity. Jesosy dia nitombo saina sy tena nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Zay no voalazay tompoko. Mahavariana izany. Inona nefa no mamolavola amin'izany fitomboana zany? Inona no mahatonga amin'izany fitomboana zany? Ny antony dia zao: fanazarana sy fahazarana. Zay. Maria sy Josefa, ray aman-dren'i Jesosy, nanazatra azy tsy kelikely. Niakatra ny Jerosalema namonjy ny andro firavolavolana teo amin'ny fiangonana Jiosy. Tsy tapaka izy ireo niakatra namonjy an'izany. Namolavola toe-panahy zany, namolavola fahazarana zany, tsy kelikely. Zay no mamolavola an'ity atao hoe fitomboana ty. Koa dia tsy misy fitombotomboana foana. Misy zavatra anankiray dia mitombotombo foana. Ny holatra no mitombo androany dia rehefa tapitra ny orana dia maty izy. Fa ny tena zava-maniry akoatran'izany dia maharitraritra ny fitomboana. Mila fikolokoloana zany, mila vavaka zany, mila faharetana zany, mila fandavatena, mila fitiavana koa. Tsy mahazo manao hoe vizaka zany ka tsy mahavita sony. Zay ny asa fanabeazana, zay ny asa fitaizana. Ty teny anjarasika androany ity dia anokafan'ny filazantsara araka ny lioka. Varavarankely ahitasika ny tokantranon'ny Josefa sy Maria. Manahoana ny fomba fitaizana. Efa ela be zany kanefa tsy lany ny androny, fa mbola mitazona tsara. Ny fialana tamin'izany aza no mandany andro foana. Ka dia zava-dehibe ny anokafan'ny lioka varavarankely ho asika fiangonana mikasika ny fitaizana ataon'ny isam-pianakaviana. Ny fiangonana dia fiangonana kanefa
ny tsirairay ao anatin'ny fiangonana dia fiangonana koa. Ny fiangonana sy tamba be fotsiny fa ny tsirairay koa. Ny isam-pianakaviana koa dia fiangonana koa zany, ary manana pastora ny isam-pianakaviana. Ny ray aman-dreny no pastora ny isam-pianakaviana. Raha izany dia atrehisika eto fa raha misy fianakaviana manana zaza kely na zaza madinika ao an-trano, manana mpampianatra zany fianakaviana zany. Manana mpampianatra zay fianakaviana manana zazakely. Ny mahazatra asika dia zao ny olon-dehibe no mpampianatra ny zazakely, tsy zany le tompoko zany no izy. Kanefa dia zao ny zazakely koa dia mpampianatra ny olon-dehibe. Sy zavatra kely ny anarantsika amin'ny zaza zay eo am-pelatanasika na eo akaikisika na ao amin'ny tokantranosika. Be dia be ny zavatra ianarantsika aminy. Sekoly ny zaza, sekoly mpahatokiana, sekoly ny fanantenana. Kanefa ataosika fa mahalaza azy ihany koa ny zazain'ny Lotera mikasika ny didy voalohany. Indramitsika io mba ilazasika ny amin'ny zaza. Ny atao hoe zaza dia zao matahotra, mitia, matoky ny ray aman-dreny. Tsy dia atao hoe mihoatra noho ny zavatra rehetra, kanefa dia amin'ny zavatra rehetra kosa dia azo lazaina. Amin'ny zavatra rehetra dia matahotra ny ray aman-dreny izy, kanefa tia ny ray aman-dreny koa izy, matoky ny ray aman-dreny izy. Reo toetra anankitelo reo hitasika amin'ny zaza madinika reo. Maika moa fa Jesosy koa zay atrehisika sofirana kely eto ny tokantrano ny ray aman-dreny amin'ny fitezana azy. Jesosy kosa dia araka ny atrehisina eto dia 12 taona. Raha teo amin'ny sinagoga dia angamba efa tokony taona fanaovana bar mitzvah zany. Mitovitovy amin'ny confirmation amin'ny fiangonana kristianina ihany zany. Amin'izay dia tonga zanaky ny lalàna, misy ritoaly fanao, anisan'izany no mamaky teny ao am-piangonana. Tsy ny olona rehetra no afaka mamaky teny ao am-fiangonana fa zay nanao sekoly ny sinagoga ihany. Ka hita ny mpampianatra fa efa tokony hatao ho raisina ho zanaky ny lalàna. Lehilahy dia atao hoe bar mitzvah, ny vehivavy dia bat mitzvah. Tsy mianatra any amin'ny sekoly ny sinagoga ny vehivavy fa mianatra any amin'ny ampianaran'ny reniny izy. Ny reniny no mampianatra azy ao an-trano. Zava-dehibe ny ananasika zavatra tahaka an'izany amin'ny sekoly lahady. Anisany sarobidy koa ny sekoly lahady raha tarafina amin'izany. Fa Jesosy dia mitory teny izy, mitory teny izy. Zay no mahavariana. Ny zaza amin'ny ankapobeny dia tsy mananatra asika loatra fa zay ataony, zay teneny dia ohatra hoe mahasiaro sika fa fampianarana be ihany zany, tsy mivantana zany. Fa ny an'i Jesosy kosa dia tory teny. Asa moa zay very tsy nahitan'i Jesosy ve ny ray aman-dreny sa ny ray aman-dreny no very sa Jesosy no very? Jesosy ve ny very ray aman-dreny sa ny ray aman-dreny ny very zanaka? Mety samy marina aby zany. Rehefa hita izy dia taizana nahitana azy tao amin'ny tempoly. Dia hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo va tsy ho tanosaisika sony ny tenin'ny Maria reny, tsy fantatrareo va fa tsy maintsy mitoetra eto an-trano raiko aho.
ambaran Jesosy am'izany tokoa, izy ny zanaky ny ray, izy ny zanak'Andriamanitra. Sy tranon'ny Josefa io fa tranon'Andriamanitra. Manambara ankarehary Jesosy fa zanak'Andriamanitra izy. Talohan'izao sika dia nahitany maty nandohalika nanolotra zava-manitra manambara fa Andriamanitra Jesosy ivavahana izy, iatefa nivavaka rehetra izy. Androany dia resika fa Jesosy dia manambara tena fa zanak'Andriamanitra izy, zanaky ny ray izy. Jesosy indrindra no lazaina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo, amin'ny Hebreo toko voalohany manao hoe fanjeliza no mba nitenenany hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, sy mba tononona amin'ny anjely izany tompo. Na dia zavaboary anisan'ny mahafinaritra zany anjely zany, sy mba tononona amin'ny anjely zany, fa tononona amin'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy zany avy amin'ny Nazareta. Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no Mesia, izy no mpamonjy. Zay no milaza fa mbola toy ny epifania ihany androany. Ny epifania dia fanehoan'Andriamanitra ny mpiainany, fisehoan'Andriamanitra zany ny epifania, ka Jesosy dia miseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Zanak'Andriamanitra Jesosy. Fa anankiray amin'izay lehibe koa ny tenenany hoe tsy fantatrareo angano, fa tsy maintsy mitoetra eto an-tranony ray koa. Gaga ny olona tao am-piangonana, na ny reazy, na ny tandry sy namaly miteny zany, ary eto dia mitory teny Jesosy, izy no mpamonjy, izy no mpanjaka. Aiza no hitadiava sika an' Jesosy, sika koa mba mitady an' Jesosy, na dia tsy tena mitovy amin'ny fitadiavan'ny Maria sy Josefa an' Jesosy no fitadiavasika azy, sika koa mba mitady azy. Ary izy dia mihazakazakana, aty izy dia mihazakazakana, asinanana izy dia mihazakazakana, andrefana hony dia any koa. Aiza izy? Sarotra zany fanontaniana zany. Sy fantatrareo va hoy Jesosy, fa tsy maintsy mitoetra eto an-tranony ray koa. Amin'ny tranony ray dia sanatria tsy mba zoferen'ny zolahy fa toerana fitoriana ny teny, toerana fanambarana ny teny, toerana famakiana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia ao amin'ny teniny, Jesosy dia ao amin'ny asany, Jesosy dia ao amin'izay hitoriana azy, Jesosy dia ao amin'izay anolorana ny sakramenta momba azy, sakramenta ny tena mandrano Jesosy, ao Jesosy. Sakramenta ny fahafatesany sy ny fisanganany tamin'ny maro, ao Jesosy, ao Jesosy toko. Aza mitady azy amin'ny zavatra hafa, ao amin'ny teniny izy. Ny tenin'Andriamanitra koa nefa dia mazava fa ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka iondanana ny Baiboly, sy mba henoina zany fa iondanana fotsiny satria karazana zavatra zay, sy mampanofo ratsy fotsiny any, dia mahamenatra zany. Sy mba tahaka an'izany tenenan' Jesosy azy. Jesosy dia ao amin'ny teniny. Ny teny Jesosy dia ny fanahy masina no mampandre azy, ny fanahy masina no andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny fanahy io. Koa ny epifania dia Pentekosta koa izy io zany. Zay miteny hoe Jesosy dia ao amin'ny teniny, Jesosy dia ny fanahy no mampandre ny teniny, dia asan'ny fanahy zany. Rehefa fiangonanao, rariny loatra raha mitady an' Jesosy sika. Aiza Jesosy? Jesosy dia sy mba ivelan'ny teniny, sy mba eny amin'izay na inona izy, fa ao amin'ny teniny. Raha mitady azy any akafa dia ho very,
sy ahita azy fa ao amin'ny teniny izy. Raha ohatra ka atao hoe misy olona anankiray hanamboatra tohatra na hanamboatra tilikambo ngeza be malaka-danitra satria any izy sy any izy tompoko, fa midina izy ao amin'ny teny izay toriana izy, ao amin'ny teny izay ambara izy, ao amin'ny teny izay naovana dinidinika izy, ao amin'ny teny izay naovana fananarana izy. Amin'ny olona sosotra izay mitoroteny ka tena mitoroteny tokoa, ao Jesosy, ao Jesosy. Eto am-pamaranana dia lazaina tompoko, lazaina koa eto am-pamaranana fa ny tenin'Andriamanitra dia mahagaga. Ny tenin'olona anankiray raha misitrapon'ny olona anankiray dia mba hisy hainy io teniny io, mba hisy hanaiky io teniny io. Zay ny sitraposika olombelo. Raha miteny aho dia misy mihainy ny teniko ary eken'olona ny teniko. Sy mba izay ny an'Andriamanitra. Izy Andriamanitra no manaiky ny teniny voalohany vao ny hafa. Izy Andriamanitra no manaiky ny teniny voalohany. Zay ny zava-dehibe. Zay koa ny dikany hoe fanoavana. Andriamanitra dia manaiky ny teniny izy. Eken'Andriamanitra ho fahefana, manam-pahefana amin'ny tenany ny teniny. Zay koa ny zava-dehibe mila namasika tompoko, sika olomelo. Mila mandray ny tenin'Andriamanitra sika ho fahefana, manaiky ny tenin'Andriamanitra. Kanefa zao mila manaiky ny tenisika koa sika. Mila manaiky ny sanatria raha misy olona anankiray manao hoe sy mba nitenin'izany aho, nefa nitenin'izay izy maty. Dia sy mba menatra misy izy fa dia hoe sy nitenin'izany akory aho. Sy manaiky ny teniny zany, mba andainga zany. Andriamanitra sy mba mandainga. Izy tenany no mankatoa sy manoa ny teniny. Zany Jesosy. Zany Jesosy. Manoa ny teniny ray aman-dreny izy satria manoa ny teniny tenany izy. Zay no ambadika zany, zay no lalina indrindra. Ekeo ny tenin'Andriamanitra, ekeo ny tenin' Jesosy. Omeo valeur koa ny tenisika. Voninahitra eo n'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ray sy ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.